Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny tenyny manam-pahendrena anankiray manao hoe metezanao ny miaina eto ambony tany ho toy ny orana. Rehefa ho tonga ianao dia faly sy miandrahandra ny fahatongavanao avokoa ny zavaboary rehetra indrindra ny olombelona. Rehefa tonga ianao dia nanome zavatsoa azy ireo ary iainany sy ilainy eto ambony tany. Rehefa lasa ianao dia nametraka zavatsoa ho azy ireo indrindra ny mpamboly sy ny zavampiompy. Ary rehefa tsy tonga ianao dia miandrahandra ny fiverenanao avokoa ny rehetra ary tena maniry fatratra ny hiverenanao. Izany no antsoina hoe mamy hoditra sy mamim-bahoaka ny olona izay manao an'izany. Raha sanatria kosa tsy vitanao ny manao toy izany, toy ny orana, dia fadio ny manaratsy ny olona, fadio ny manala baraka ny olona, fadio ny midikiditra amin'ny fiainan'olona, fadio ny manambaka ny olona, fadio manao zavatra izay mety ahatonga ny olona ahazo karazana souvenir ratsy taminao. Satria ny fahazoany souvenir ratsy aminao dia isaky ny maheno ny anaranao ary mahita ny sarinao dia mety fanozonana no mivoaka ny vavany. Fa raha ianao kosa mamim-bahoaka sy tian'ny olona dia isan'ny mahitanao sy mahatsiaro anao izy dia zavatsoa sy doan no mivoaka ny vavany ary maniry ny hifanena aminao. Zay indrindra nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama no nalefa ny tombo-janahary tetỳ ambony tany ary niteneniny Allah mihitsy ao anatin'ny Qur'an manao hoe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tsy nalefanay ianao ry Muhammad afa-tsy hoe famindram-po an'izao tontolo izao. Zay nahatonga an'izao tontolo izao dia maniry fatratra ny hiverenany ny mpaminany ary mampiatra ny sorodalina izay napetraky ny mpaminany ary te hahita fatratra an'izany mpaminany izany amin'ny andro farany indrindra ao amin'ny paradisa. Ka raha tianao hiaina am-pilaminana eto ambony tany toy ny mpaminany izay tiany olona hifanena aminy andro aman'alina dia manaovanao ilay anatry ny manam-pahaizana teo mba ho tsara ianao eo imason'olona sy eo imason'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Azazatra manala baraka ny olona, azazatra miady aman'olona na any amin'ny fiarahamonina misy anao, na eo amin'ny tambazotra serasera, na any anaty fikambanana, na any anaty moské, dia aoka anao tsy hamoaka teny mahery sy karazana manangana ady amin'ny mpiarabelona. Fa raha miala amin'izay ianao ka mijanona olon-tsotra, tsopanahy, tsara fanahy, dia tadidio fa hitovy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary ho tian'ny olona ianao. Antsika rahateo dia hiditra ao anatin'ny taona vaovao ka mila manova ny fomba fisainana, mila manova ny famindra ary mila manova ny fomba-piainana indrindra rehefa miaraka miaina amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiavana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.